Miarabasika rehetra eto Tamatavy izahay avy ato amin'ny Haza Group rehefa tonga eto Tamatavy ny ekipa rehetrarehetra ny Haza Group izay manao ny formation de base en diagnostic auto sy ny moto. Inona moa zany formation de base zany? Ny formation de base dia ahafahantsika mianatra ny diagnostic mahakasika ny resaka calculateur sy ny tomobile moderne efa mandeha électronique. Électronique izy nanomboka tamin'ny taona taona 2000 teo eo azafady dia efa nanomboka électronique daholo tomobile rehetrarehetra zany hoe tomobile efa moderne tsy kitikitihana fahatany fa ianarana soamatsara ny zavatra ao anatiny. Ny formation dia ho ataontsika rahampitso sy rafakapitso ary amin'ny asabotsy zany hoe 3, 4, 5 avril ao amin'ny salle d'œuvre Sacré-Cœur Tanambao 5. Etanitsika anaraka an'izany satria eto Tamatavy dia anisan'ny varavarana anankiray ahatongavany tomobile betsaka indrindra eto Madagasikara. Ny tomobile nareo vao tonga eto Tamatavy ataovy diagnostic aloha zay vao entina miakatra Antananarivo zay vao entina mandeha amin'izay fotoana zay tsy misy panne hitanao koa ny tomobilinao raha vao tonga dia hoe ohatra ary tomobile mba en forme tsara ty fiarako ty sy ny sisa. Iza no afaka mianatra an'io formation de base en diagnostic io. Ny formation dia atokana ho an'ny olona rehetrarehetra rehefa manomboka ampitaona eo manomboka 1 taona 10 taona dia efa afaka mianatra an'izy io. Tsy mila niveau sy mitaky niveau izy io satria nahoana? Satria formation de base. Izay zany dia averina foana. Ny formation de base dia mianatra hatramin'ny 1, 2, 3 ABD ny resaka diagnostic mihitsy tsika ianarantsika eo daholo ny resaka hoe inona ny atao hoe capteur, inona ny atao hoe sonde, inona ny asan'ny calculateur, zany zavatra zany dia ianarantsika daholo. Ianarantsika ihany koa momba ny fiara misy formation de base amina mécanique zany hoe ianarantsika hoe inona avy no tokony ho fantatra minimum tokony ho fantatra rehefa manao diagnostic. Rehefa mahay diagnostic ianao dia mahay mamafa erreur. Zay aloha ny anankiray. Mahay mamafa erreur ianao mahay mijery erreur. Mahay misondana a pièce hoe manao ty pièce anankiray ty ve mbola mandeha tsara. Indray mantsika rehefa misimba ny fiaratsika dia avitsika dia tonga dia mividy pièce bononoka fotsiny fa reny pièce bononoka reny mila testena hoe mbola tsara ve sa efa ratsy manao ny durée de vie eny mbola afaka ampiasaina soamatsara ve. Ka tonga ity ny fampianarana formation de base en diagnostic dia tahaka an'izao izy 3, 4, 5 avril. Ny 3 sy 4 any hoe ny rapitso sy ny rafakapitso dia mianatra ny théorie tsika. Ao anatin'ny théorie io dia ianarantsika daholo ny anona dia misy fampianarana ao dia misy polycopy, misy logiciel de base mianatra soamatsara tsika. Nisy fampifanana izay natao taty Antananarivo mitovy tsy misy valaka mihitsy ny fampianarana eraky Madagasikara. Niza anao dia afaka manatrika an'izany na lahy na vavy. Rehefa tonga ny 3 sy 4 dia vita ny théorie. Vita ny théorie misy boky kely zaraina zay ao dia ao anatin'iny afantarantsika inona avy ny karazana tomobile misy, inona avy ny karazana pièce misy sy ny sisa ao anatin'izany diagnostic zany inona avy ny zavatra mifamezivezy tokony ho tsara ho fantatra ao anatin'izay. Rehefa vita zay dia mandao amin'ny pratique sika. Ny pratique dia ataontsika ny asabotsy. Misy tomobile hoentintsika amin'ny pratique. Izahay no miantoka ny fiara anaovana pratique. Raha misy fiara moa ainy aminareo ka tianareo anaovana pratique fa hoe somary misy problème kely na zavazavatra ohatr'izay dia tsy maninona koa zany fa afaka hoentinareo zany zavatra zay dia anaovantsika pratique ilay izy. Misy tomobile hoentinay ao dia anaovantsika simulation ana panne zany hoe aleva ilay tomobile dia misy fil tsoahana misy zavatra sobaina kely eo dia ianareo no mitady hoe inona le panne misy ao anatin'ilay tomobile. Zay le pratique. Dia amin'izay zany mba le zavatra ianarantsika tao anatin'ilay théorie tao anatin'ilay 2 andro dia afaka ataontsika pratika soamatsara ny asabotsy. 3, 4, 5 avril rapitso, rafakapitso ary ny asabotsy no atao ny formation de base en diagnostic automoto. Ny formation dia ao amin'ny salle d'œuvre Sacré-Cœur Tanambao 5. Izy io dia 180 000 ariary. Tsy mila misoratra anarana. Raha ohatra zany hoe tena sy vita fisoratana anarana zay tonga ava fotsiny amin'ny valomaraina dia raisina tanandroa ianareo. Raha sendra tsy afaka ianareo ny alakamisy aza atao sakana zany fa tongava ny zoma fa apitsika séance de rattrapage kely ho anareo zay somary taraikiraiky kely dia maharaka ianao rehefa avy eo. Ny diagnostic io dia efa ao anatina entretien tomobile amin'izao fotoana izao. Zany hoe raha misy olona anankiray mijery menaka
ianarantsika koa zany a mijery température ianarantsika zany a mijery niveau-na rano amin'ny maraina ampianarantsika daholo zany dia tsy maintsy atao koa ny diagnostika indrindrandrindra hoe andeha lavitra ianao eto Tamatavy eto moa amin'izao hitatsika ihany fa ny andro mandorana lava sisa ny orana sy ny toetrandro dia anisan'ny miteraka zavatra be dia be ao anatina circuit électronique dia reny zavatra ireny nefa mila fantaritsika indray mirehitra ny témoin-tsika tsara itsika nefa dia miteraka zavatra be dia be io koa zany dia ahafahantsika tsy mikitikitika voditsoavaly fa ahafahantsika tena miteny hoe ity marina ny piesy tena simba ary ity marina ny piesy tena tokony ho atao zay efa eto Tamatavy mihitsy zay amin'izao fotoana izao a tongava rampitso ravaka pitso ary ny asa botsy ho avy izao eto amin'ny salle d'œuvre Sacré-Cœur Tanambao 5 raha sena tsy afaka ianao rapitso alaka misy zoma vao tonga tsy maninona misy fa sena tanandroa ary mbola omena ratarapazy sy fampianarana kely ianareo zay ny larana ifandraisantsika dia ny 033 65 740 00 033 65 740 00 na ny 038 65 740 00 ny page Facebook ifandraisantsika dia ny Haza Group tsy dio ny page Haza Group ao anatin'ny Haza Group ianao a mahita an'ilay afisy dia mahita olona afaka iresahana ao anaty MP mamaly foana zay a na amin'ny firy ino raha fotiny vetivety tonga eto Tamatavy ny formation de base en diagnostic électronique miaraka amin'ny Haza Group ka dia andao daholo tsika hianatra an'izay fa ilaitsika izany indrindra Tamatavy anisan'ny varavarana fidiran'ny tomobila rehetrarehetra tsaratsara kokoa ianao raha mahay an'izay na ho ataonao vadinasy io na ho an'ny tomobila anao an-trano fotsiny ara na ho an'ny rehetrarehetra dia mety foana izay fa dia manantena ny fahatongavantsika rampitso sy ravaka pitso ary amin'ny asa botsy atao amin'ny salle d'œuvre catholique Tanambao 5 zao ary